voninahitra mpanjaka de Jesosy tomponay mandrakizay ny fiandriananao hoterainay lalandava ianao halleluja misandraty anao Jesosy avindrindra zany fanepiazanao ka ny ira zay ataoko eto izao ampifaly anao Tompo voninahitra hoanao Andriamanitra mpanjaka voninahitra hoanao mpamonjy ny mahantra voninahitra hoanao tomponetsy fahefana voninahitra hoanao mpanao fakatana Jesosy tomponay mandrakizay ny fiandriananao hoterainay lalandava ianao halleluja misandraty anao Jesosy avindrindra zany falebiazanao ka ny hira zay ataoko eto izao ampifaly anao Tompo voninahitra hoanao Andriamanitra mpanjaka voninahitra hoanao mpamonjy ny mahantra voninahitra hoanao tomponetsy fahefana voninahitra hoanao mpanao fakakana avindrindra voninahitra hoanao ry Andriamanitra avindrindra voninahitra hoanao ry Andriamanitra avindrindra voninahitra hoanao ry Andriamanitra voninahitra hoanao Andriamanitra mpanjaka voninahitra hoanao mpamonjy ny mahantra voninahitra hoanao tomponetsy fahefana voninahitra hoanao mpanao fakakana voninahitra hoanao Andriamanitra mpanjaka voninahitra hoanao mpamonjy ny mahantra voninahitra hoanao tomponetsy fahefana voninahitra hoanao mpanao fakakana voninahitra hoanao ry Andriamanitra avindrindra 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 dia miara abantsika indray a tratra na tratra izao alahady voalohany amin'ny volana marsa izao miazakazaka dia miazakazaka ny fotoana ohatrany manenjika anao mihitsy ny aza ianao ny manao hoe vita ve ny asa satsy vita Jesosy eo peritreretana an'izanytsika dia andao aloha roana ny devoly izay manelingelina atsika zay misalobona atsika zay tsy mampifantoka atsika amin'izao fotoana izao satria hiteny amintsika mandrakarivo Jesosy ary eto anatrehitsika izy efa nelolalana atsika teto izy
ka izany no androatsika ny devoly satria ilay devoly tsy mampivantoka atsika vavaka izika manome voninahitra ny anaranao zay Jesosy dera sy mankalaza anao satria mpanjakanay ianao tomponay ianao Andriamanitra zay lolo hoavinay atampony lohanay ndreto zay rehetrarehetra vonina Jesosy andray ny teninao ary de eto mandrakariva koa eto Satana satria rehefa vory tahaka an'izao ny zanak'Andriamanitra de mba eny koa Satana miodiody mitady zay ilika idirana za indrindra Jesosy ny nataona hoe toero izy toero ny devoly de andositra anareo manatonan'Andriamanitra de anatona anareo kosa izy zao famantarana izao ny anaraka zay mino amoaka demoni amin'ny anarako izy iteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy andray mena rano izy ary na de misotro zava-mahafaty azy izy de tsy ampaninina azy zany ametra tanana amin'ny marary izy de hositrana ireny misy afo meloa azy ka mandevina amin'ny fahavalo manodidina manao ndrivotra hoirany sy ny lehilahy ho mpanompony izy fa Jehova Andriamanitra ao de afo mandevina eny Andriamanitra sary piaro izy koa hery sy fahefana avy aminao Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona avy any Nazareta ho andy diko ny Satana Beelzeboba Lucifera zay mampierikerika anay zay tsy mampifantoka anay eto amin'ny toerana ity ao kokalandoro mazimba ny zazavavitrany bekorombo bekorotana didina sy rohana amin'ny anaranao dorana amin'ny afimasinao dorana ho may any amin'ny fariny rehetra hafa any izy be manaiky rehetrarehetra dorana amin'ny afimasinao liandrano linady mpamon'olona mpamsavy dorana amin'ny afimasiny Jehova fa tsy anakery tsy anapahefana any amin'ny fariny rehetra hafa any finenana devolony mpangalatsaina ihany ko dorana amin'ny afimasiny Jehova tsy anakery tsy anapahefana any amin'ny fariny rehetra hafa mandrakizay fa any Jehova ny tansy zay rehetra eo aminy zao rehetra zao sy ny poniny eo aminy misaotra Jesosy voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany aleluia masina 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 Jehova tompo maro enky ny voninahiny tany rehetra amen de ampitomboana ho amintsika ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika ho fanoizantsika an'izany fideranan'Andriamanitra zany de hovakitsika ny salamo fahavalo amby telopolo amby zato ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahavalo de ho iraitsika ny hira fahaenina amby telopolo hira fahaenina amby telopolo moa haiko tantaraina avy any asoavanao ny andininy voalohany sy ny fahatelo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Jehova ideranao ny mpanjaka rehetra amin'ny tany fa andreny teny ny vavanao izy eny hirany amin'ny lalàny Jehova izy fa lehibe ny voninahitra Jehova fa na dia avo aza Jehova dia mijery ny ambany toetra ary ny mpiavonavina fantany eny lavitra eny na dia andeha eo amin'ny fahoriana azaho dia amelona ianao anitsitra ny tananao anohitra ny fahavezerany fahavaloko ianao ary amonjy any tananao ankavanana Jehova no atanteraka ny amiko Jehova mandrakizay ny famindramponao aza mahafoy ny asan'ny tananao amen
voninahitra ny eo anao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanamasina. Ilay Andriamanitra mipetraka eo amin'ny fiandrianany, manerinerina, ilay manao seza, manao ny tongotra, manao ny tany ho toera-tongony, mideranao zay ary mankalaza anao. Satria mbola namindranao foka tratry ty andro an'io ty. Volana martsa sady Jesosy ny andro. Mihazakazaka zany, dia mba ndeha hazakazaka koa zay anompo anao fa tsara ianao, sady mpanao ny tsara. Dia ianao koa Jesosy mbola nanome anay fahasalamana feno, tombonandro, ary dia nanome anay koa fofinaina mahavelona entinay iona aminao eto ankehitriny. Masina loatra ianao ry Andriamanitra rainay eo. Lay maherinay, lay tsy toanay, lay mpamonjy anay, mideranao ny any an-danitra, mideranao ny olo-masina rehetra. Izay koa Jesosy, mba hindrana ny feon'ireo anjely, idera sy ankalazanao manao hoe: Masina, Masina, Masina Jehova Tompo maro, eniky ny voninahitany rehetra. Amen. Petraka isika. Mialohan'ny hisenatsika ny tenin'Andriamanitra izay hoentina ray aman-dreny lehibe, dia ataontsika ny hira 3:100 ka ny 9 voalohany sy ny 3 no iraintsika. Jesus itu kitika umuni fianana tunga itu abitika uluku bagiana esidu itu mamy voninahitra anao izay Jesosy, na dia mpanota aza tsy mendrika akory, na dia niseho anatrehanao fotsiny aza, satria anao masina indrindra, fa izay dia mpanota indrindra, mamenatra na dia miteny an'izany ara Jesosy, fa ianao izay nifidy anay tsirairay avy tao anatin'ny alinalina sy ny alikisa rehetra, mahatoky ianao izay fa mbola mindra fo dia mindra fo aminay ianao,
Jesosy mitenena foana aza mitsahatra dia amboarano fonay andray anao. Dia anaranao Jesosy angatana izany. Amen. Ento alohan'ny toriteny dia mangataka kely ny mama Fenzara izay mpitandrina any Ambilobe mba miantso vonjeo kely antsika aloha izay anamafisana ny toriteny rehefa avy eo mangataka anao aniny mba hiakatra kely aiza misy anao tityko ohatrany tsy mandeha zany so dia lany mahenonareo ohatrany tsy mandeha zay aiziny ny Fenzara amekely micro izy zava-tigny ohatrany tady tsy andeha zay amekely micro izy depady piza mpitandrina any Ambilobe ary tena mafy ny ady any tena mafy dia ho hitantsika hoe inona ny zavatra mafy atrehany mba tonga izy miantso vonjeo amintsika rehetrarehetra tia izy rery dia izy rery fa saika mpitandrinarana saika lasa sasany noho ny ataon'ny silamo tenena faly miarahaba antsika rehetra zay manatrika eto ary faly koa miarahaba ny dada za io te hiresaka aminareo angataka vonjy satria tena sahirana zay any zany silamo manjaka aminay any ao ny silamo ao ny tromba zegny zavatra hiadivanay ao za ndraiky fandraisadresaka tamin'ray aman-dreny lora ho avy any zay ho izy ho za fa ny zavatra tena tiako angatahigny amintsika eto zao io ny mba agnatanteragna ny fanaovagna fiangonana anay zay zegny hitory zay zegny famagnano kanefa fiangonana anay io mbola ino ty ravinala zany rindrigninazy azonareo ravinala rindrigninazy fa zay efa nagnano fondation eo amin'ny 27 mètre eo fiangonana nataonay fa vitanay ny fondation zay avy eo koa fa nahavita parpaing 3 tonnes nampidirina agnaty fiangonana ao zany ny zavatra vitanay avy eo zay mba fa nahavita ban eo amin'ny valo eo zay zany ny zavatra mba vitanay ao ka zay tamin'ny 2024 igny tsy niasa feky zay ny taditady vola fo zay le fera zany io zany mbola tsy ahavitanay le fiangonana le fera lafolafo ke io zany mbola tsy azonay za zany tena mangataka vonjy aminareo satria mba misentiko ny tena mahita silamo isaka 20 mètre mosquée vita tragno be mosquée ireo voataondreo olo jiaby Ambilobe ao ambarako anareo eto zany ka mba mangataka vonjy aminareo zay ireo avy eo koa niasa vovo fantsakagna tsy agnifagna vola olo jiaby niasagna vovo na asiagna soratra silamo ivovo zay ndrenao mizaha izy fo marikoriko zany ny zava-misy ao ka za mba magnambara aminareo za tonga eto ka vonjeo zay mba tiako vita zany fiangonana anay io amoriagna ondrin'Andriamanitra fa zay ao magnano araka zay tokony atao anao koa magnano asa amin'olo olo araiky misy tromba na page aroe reraka koa ny anao enjagna ty jiaby henjagna satria maro tromba maro raha ataon'izy io tsy maintsy roahigny zany aby asa aminay ao asa mandeha 7 andra 10 ambin'ny 10 andra
ambarako atsika zany ka mba mangataka vonjy aminareo indrindra ny fanaovagna tragno aiza mba ndraisagna ireo izy koa tsisy tragno zay misy ao fa izy teneniko aminareo zany rindrignazy mbola falafa zany misy madamo zay tamin'ny FPVM marary fo madamo io madamo koa marary miantso zay amin'ny FPVM izy ataonay fo asanany izy na tsy mifindra aminay eo izy amizay tamin'ny andro araiky nivangian'i Jesosy izy anao Jesosy mandihana amin'ny fiangonana makarakaraka ry hitanareo zany aby nataon'i Jesosy taminany za amizay ho izy mizaha fiangonana amin'ny tanàna ty tsisy fiangonana makarakaraka izy ka tsy amin'ny FPVM ty ndray za Jesosy agnatin'ny tragno vatobe ny FJKM ato mba larahany devoly be devoly io raha hitany maso devoly manantandroko be zay izy ndray za agnatin'ny fiangonana tragno vatobe ty fo hitany devoly io izany nday makarakaraka Jesosy ho hitany baka za mandihana fo anao fa agny anao tsy hitany io Jesosy izy hitanareo zio nifindra aminay eo i devoly io hitako antany ario izy fa i tsy mahita zaho hitanareo zany misy voninahitr'Andriamanitra ndraiky miseho aminay eo araiky zay koa boka tavoe maro tagny olo avoe maro marary izy ndraiky olo manamanam-bola izy satria managna tomobily mitondra olo avy ambilobe mandeha voe maro mandeha sambava efa tsy hita zay atao ireo anglikany tanàgna ta l'hôpital tambilobe tao tsy sitragna ilelanany io antsasany fa lasa bay be milelany igny amizay zany asa misy riavany aby io nivolagna anao magnataogna fiangonana zay eto zay igny amizay nantsoindreo navoaka hôpitaly mihitsy izy niasany asa natao taminany zegny izy koa afaka une semaine kony sitragny lelanazy io aravoagna zegny aravoagna be zay ao zany mahita voninahitr'Andriamanitra ka mba tiako fiangonana anay laby mba vita ninaiza raiky fo sady fiangonana makarakara koa silamo mahavita isaka 20 metre ao za zany fandehanike mba mangataka vonjy aminareo zay mba ho voninahitr'Andriamanitra zay fa misotra zay misotra raha ambangovangony zany zay ny ambangovangony zany mitady vonjy amitsika izy ny antony aolo le fiangonana aloha mbola tsy vita fa ny tena problema an'ny silamo nanamboarany fatsakana tsirairay aviny ny ao an-tanàna tsy andoavam-bola dia nasainy nianatra maimaim-poana koa ny zana-bahoaka tsy andoavam-bola lasany daholo hatramin'ny zanakitsika rehetra ny fiangonana mosika ony isako ny 20 metatra dia efa misy dia misy dia misy dia misy ary tsy maintsy ho lasany ony ambilobe zay nge angatana vonjy aminareo voalohany zany ao ny fanamboarana ny fiangonana efa ela mihitsy nanao zany zareo fa mbola tsy vita ampio izy ny faharo tena mangataka tafika masina mihitsy ao ny sampana ao tsika rehetrarehetra mpiandra mba hoandry fa tena mahery be vaika be ny zareo silamo ary dia misy fomba anaovan'ny fiangonana sasany tamin'ny reny dia anao an'izanytsika sotra tompo sotra mama dia tsika mba mieritrretra ny teny meny tompo atsika androany dia Hébreu toko fa 12 Hébreu toko fa 12 zany Hébreu zany page 228 testamenta vaovao 20 sy 900 Hébreu toko fa 12 endininy fa 7 ka hatramin'ny fa 13 amin'ny anaran'i Jesosy ary koa isika
dia manana ny rainy nofo izay antsika ho mpanafay antsika ka efa nanaja azy tsy maika fa ny any akentsika ny rain'ny fanahy ka ho velona isika fa ireny dia nanao izay hahafaly antsika tamin'ny andro vitsy araka izay sitrapony fa izy kosa dia ny mahasoa mba handraisantsika ny fanahy masina fa ny famaizana rehetra dia tsy mba hatao ho mahafaly amin'ny andro anaovana fa mampahory aloha hatreo loha valany fotoanantsika averintsika zany ny ndininy fa 10 reny ray itsika ireny oza ny ray aranofo ireny oza dia manao izay hafaly antsika amin'ny andro vitsy many eny fa ireny dia manao izay hafay antsika amin'ny andro vitsy araka izay sitrapony fa Jesosy kosa dia ny mahasoa ny aranofo zany dia manafay antsika amin'ny andro vitsy fotsiny mampijaly antsika ny andro vitsy fotsiny fa ilay Andriamanitra manasoa antsika ataovy zava-dehibe zany tsy ny vola mankarena anananao be dehibe mahafaly anao fa andro vitsy zay tadidio tsara na inona renanao volanao eto amin'ity tany ity na anananao ara izao tontolo zao andro vitsy zany ohatra manafay anao Andriamanitra fa andro vitsy koa zany fa eritrereto ilay Andriamanitra zay manasoa anao ilay ny teny foana hoe aza miary reny aty amin'ity tany ity nareo izy zay ho lanin'ny kalalao very lasan'ny mpangalatra zay ny reny eto very lasan'ny mpangalatra fa miary arena ao amin'Andriamanitra fa ny ataonao etya tsy misy very na dia ray aza ary ny manan-karena any an-danitra mandrakizay mihoatra noho ny fifalianao teto tany fa raha faly eto tany kosa ianao manana ny rehetra kosa eto tany ianao hijaly amin'izay ianao mandrakizay ka mba samina eritreritra ianao kely ianao any ity tantara ity ahitanao zany fahamarinana zany nisy tovovavy kely anankiray atao hoe Gwynne ny anarany Gwynne tadidio zany hoe Gwynne tovovavy kely maditra zany tsisy atsataony zany niditra l'olombelona rehetra satria izy tsara tareha ary zanaka mpanan-karena ny faly teto amin'izao tontolo tsy nisy ohatrany zany ny tena fahasambarana eto tany ndray andro vokatry ny ditrany misy Andriamanitra pony accident ndray mandeha madozely Gwynne tapaka ny tongony tahakaitra netiny mandrakizay tsy afaka nitsangana ntsony mandrakizay fa eny ambony le seza mandehandeha kely iny nipetrahany zany tsika fa tandremo tsara tandremo misy farany foana ny zavatra rehetra raha miasa tampoka Andriamanitra ka miteny amin'ny lozany zay azony
tanan'Andriamanitra. Loza peny kely fotsiny ianao a pony accident tapaka ny tongony mbola demozely zany mbola izy ty fiainana nanometsiny an'Andriamanitra am'izay raha zazavavy tsy mbola nanometsiny an'Andriamanitra diso fanantenana tanteraka isan'andro isan'andro izy dia miteny-dratsy an'Andriamanitra foana fa nahoana no ataonao an'izao zay le famaizana zay le famaizana tsy mahafaly anao zany famaizana zany mampitonantonana anao zany famaizana zany. Indray andro tonga missionnaire anankiray nahita amin'ny fahorian'ity zazavavy zay teny ratsy foana manometsina an'Andriamanitra foana satria tsy mety sitrana mihitsy nizaniza dokotera tonga tany aminy nanao tantara kely nga missionnaire. Azafady anakaozy mba hanao tantara kely aminao a misy ozy a mpamboly voninkazo manan-kareny zany anazy daholo tany lemaka rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra hitazany masonao io mpamboly voninkazo manan-kareny zany tsisy zay tsy hitanao mihitsy raha mbola voninkazo a eto ambonin'ny tany ao ny fotsy be tahaka ny rosy tsara tare indrindra de rosy sy ny namany ny pika sy karazam-boninkazo rehetra ny manitra rehetra mba maniry koa nefany a voninkazo farazay maimbo indrindra samy maniry daholo mpamboly voninkazo daholo manana an'izany tany zany anyreniny voninkazo tsara indrindra sy ny voninkazo ratsy indrindra. Nandalo ny goenina sendra mba nentin'ny olona nitsangatsangana teny de zary zay voninkazoko zay zary zany voninkazoko zay nandany andro mihitsy izy hoe aiza fa tsy hitany nantany izy tam'le mpamboly voninkazo hoe azafady ho atoboko anananao daholo ny voninkazo rehetrarehetrarehetra ny tsara tare be dehibe eto ambonin'ny tany fa misy anankiray zay tena tadiaviko. Inona zay ozy izy le ramatoa mpamboly zany Clémentite zany no anarany tsisy n'izany ato amintsika zany ny karazana voninkazo ny tsara indrindra mandady lava be ambony izy izy rehefa mamonina hono izy ny fotsifotsy rehetra ohatran'ny rozy tonga dia mitambatra ohatran'ireny bokena mariazy reny amin'ny taony ray dia ny eo ambany reny mangamanga be boke anankiray dia ny eo ambany ray menamena be ohatran'ny boke dia efampitovitovy lava be dia miakatra mananika amin'ny rindrina mahavariana hoy zany voninkazo zany mbola tsy nahita an'izany anjery tamin'ny dictionnaire fa tsy hitako ohatran'izy zany endriny zany zany lazain'ny tantara dia ozy n'le mpamboly voninkazo o raha matoty i voninkazo lazainao io saripady be ary sarotra ny mampaniry azy fa hoana moa tompoko ozy fa ngatsy hainao zany io raha vao alefa ny vony potak'izay dia lasa ny rivotra tsy maniry mihitsy eo ninonino nataonao
fa mahery be ny rivotra mahery be koa ny masoandro tsy mahita an'io ianao ka zay aneny mba tena tiako hoe zao arina izy andeotsika senio a andeha de nandeha izy nandeha izy nandeha izy io misy asana be mihitsiny asana lalina vaty kely fotsiny zany ao anaty lavaka be ao lavaka amin'ny lalina mihitsiny vatovatona be ilay rindrina satria anaty ansana ao ny voninkazo tadiavinao ao le tsara indrindra tadiavinao tsy maniry io ratsy anaty ansana zay tsy maniry ratsy anatin'ny maizina mihitsiny satria mora lasany rivotra ary raha miakatra izy de mananitra niny vatovato piakely be de be de be de be de be de be ary iny malava azy iny tany ratsy iny mihitsy ny malava azy mampitombo azy mampitombo azy gaga raha matokely goinina latsaka ny ranomasiny za zany missionnaire za zany za mitadiny tsara indrindra ay tsy misy n'izany eto tany mitadiny vola mankarena be fa mora lany zany rehetrarehetra zany fa le mitady le tsara indrindra le tena tiako tsy azo ratsy any anaty antsana ary mananitra amin'ny vatovato kely ambony de ambony ary arakaraka ny misy le vatovato kely iny ny amikira de mialava miala tsy misy ohatran'izany voninkazo zany mihitsy ny raha tsy amin'ny toerana ray ihany Jesosy lay mpanao voninkazo lay mpamboly voninkazo manana ny rehetra izy raha mijaly anao hoe ty misy antony misy fahorinana hoe ty misy antony tsy mahavita fiangonana ny ambilobe misy antony tsy mety miasa ny mpiandrany za raiky foana izy miasa misy antony tsy maniry mihitsy le voninkazo n'Andriamanitra lay tsara indrindra raha tsy anaty antsana mampahery anao mamafeno zara fa ao aniry voninkazo farany tsara indrindra ary arakaraka ny ranomasinareo mampitomany anareo io any le voninkazo n'Andriamanitra ny maniry lava be miady anao zao zay amin'ny silamo tena kivy ane zay dady kivy zay anaova ny fahatsakana tsirairay avy maimaimpona zany tadiavin'ny olona mianatra maimaimpona ny ankizy aizany misy n'izany tsony tsika manao fiangonana tomany zay manao fiangonana fa tsy ampy vola izy vetivety de mahavita fiangonana etsy de etsy isako ny 20 metatra faly ny olona ho satria hoe tsy miala vola fa tsy maniry am'izany voninkazo n'Andriamanitra aizany mampaniry azy de jerenao ao amin'ny bokin'ny Galatiana elentsika nge zany ao amin'ny bokin'ny Galatiana zany page 194 770 Galatiana 5 5
raisika ny andininy faharoa amby roapolo jereo daholo rehetrarehetra rety ny voninkazo tsara maniry inonavony zany fandininy faharoa amby roapolo fa mivokatra ny fanahy dia fitiavana zany aloha voninkazo tsara zany voninkazo anankiray koa fifaliana zany ny tena toetra tian'Andriamanitra zany no fahatelo fiadanana ay tsisy ohatran'izany raha manana an'izany tsika faefatra faharo-po maharitra na amin'inona na amin'inona na amin'inona na amin'inona famirampanahy fanaova-tsoa fahamarinana fahalemem-panahy fahononam-po tsy misy lalàna manohitra an'izany reo zany le voninkazotsika zany fanotsazy fa ny apôstôly Paoly amin'ny Galatiana milaza fa nivokatra ny fanahy dia fitiavana voninkazo tsara zany amin'Andriamanitra fifaliana mba hiala amin'izay le mampitahotra rehetrarehetra sy mahakivikivy rehetrarehetra io fiadanana zany miara-miasa amin'Andriamanitra faharo-po famirampanahy fanaova-tsoa etsetra fa misy anakoroa am'ireo natapitra tsy anananao ary reo rehetrarehetra reo a misy voninkazon'Andriamanitra hafa indrindra dia inony zany io zinga missionnaire fahalohany voalohany indrindra fahononam-po raha tsy mahay mionona mihitsy ianao hoe tiny zava misy Andriamanitra tsisy tonga aminao reo voninkazo ireo narehara hiafy amin'ity Andriamanitra tsy tonga aminao reo rehetrarehetra reo ary ny faharoa izy dia ny faharetana io le hoe faharo-po zay miominonina am'izay misy aloha dia maharitra reo ny voninkazo tsara indrindra tsy maniry reo raha tsy any anatin'ny zava-doza amin'ny fiainana ao amin'ny fitsapana mafy ao amin'ny fiainana tsy maniry misy ireo atsy any mora tsofiny rivotra tsy mahay mionim-potsika tsy mahay mionina fa andao ihany tady vola hafa tady vady hafa tady zanaka hafa tsy mahay maharitra amin'ny zavatra misy tsika mora tsofiny rivotra io ka namanananao raha ny fitiavana anananao ny fifaliana anananao ny fiadanana rehefa tsy maharitra ety an-tany daholo zany farany jereo le salamo vao mivankina teo salamo 138 raha tsy diso andininy fahafito salamo fahavalo amby telopolo amby zato andininy fahafito ataovy tsenjery isan'andro hoe andininy fahafito mamaky sika hoe na dia andeha eo amin'ny fahoriana za amelonany tompo zay io fahoriana io mihitsy ny fahorin-tsainao mihitsy raha maharitra amin'io ianao mahay mionona amin'io ianao inona mivokana ozy mamelona Andriamanitra raha tsy mamela no faty zany izy babakisika sotra Jesosy be ny tebotebonay atao tany
be ny zavatra mampahory anay eto tany, be ny vola tadiavinay eto tany, ny arena tadiavinay eto tany, fa vetivety zany rehetrarehetra zany. Fa le tsara indrindra Jesosy, le toe-panahy avy eny aminao, na manana ny fitiavana ary zay, na manana ny fiadanana sy ny fifaliana ary zay eto amin'ity tany ity, raha va tsy maharitra amin'ny fanomponanao zay a, zava-pona daholo zany. Ataovy tonga saina tahaka ny goiny zay androany, tonga saina itehitratra ka hiteny hoe za zany Jehova, za zany isan'ny nanametsiny anao a, kanefa fantatro fa izany fahoriana be mahazo azy zany kaika, ny tena hipoirany le tena finoko, anaraka anao, anaraka anao, anaraka anao, mandalo zao fiainany zao, fa anaraka anao, anaraka anao, aharitra anaraka anao a, mao ny tena voninkazo manamboninahitra any amin'ny fiainana mandrakizay. Anaranao Jesosy ny angatahako zany, amen. Tsy nahatanteraka izany fikasan'Andriamanitra zany tsika, indrindra fa tsy ao anatintsika izany fitiavana zany, tsy ananantsika zany fahonoana tena izany, andeontsika handeha hifony ao anatrehan'i Jesosy, fa miandry ianao dia miandry ianao izy, ary miaino ny fitarainanao izy, dia andao ataontsika ny hira fa 550, 550, ny andiny ny voalohany ihany. Ry Tompo ny tany maina no hitoerako, midina rery andonaina ho ao anatiko, fa tsy aloka malaky lasa ne Jesosy no angatahiko e, fa hery monina hiasa sy hanavaony fo. Jehovah, aza izahay nomena voninahitra fananaranao masina ihany. Jereo zay Jesosy, fa mitady ny tsara sy ny lafatra mandrakariva,
ety amin'ity zao tontolo zao ty dia mikatsaka an'izany mitady an'izany amin'ny fomba maro samihafa rehetrarehetra atao daholo zay ialana vola mba hividianana an'izany zavatra faran'izay tsara akafizinay ankamaminay kanefa dia mamery ny fananay izany. Jehova na dia mempanganay isan'andro isan'andro aza amin'ny fahotanay miasay ihany ianao noho ny amin'ny anaranao fa be ny fihodinanay Andriamanitro ary taminao dia taminao nanotanay raha tsy eo anatrehanao zay mitady ny tsara mandrakariva fa tsy hitanay ny lalana Jesosy eo ahodikodiny devoly izay ahodikodiny vola ihany koa ahodikodiny zavatra maro samihafa teknôlôjia maro samihafa ahodikodiny izany ny sainay dia tsy mahitanao tsony izay Andriamanitro very izay Jesosy diso lalana izay nefa ianao ny teny hoe izany lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy hitanay izany Jesosy raha tsy manompo anao izay kanefa ireo rehetrarehetra ireo dia manakana anay foana isan'andro isan'ora. Jehova hampanatreo anay tavanao hampahitao ny voninahitrao izay mba handeha amin'ny lalana mahitsy amin'ny lalana tsara ary ianao Jesosy efa niteny taminay hoe raha tea hita amin'ny voninahitro dia katsaho aloha fanjakako sy ny fahamarinako ao anatinao hanampy anao zany rehetrarehetra zany tsy hainay ane zany Jesosy tsy hainay izany ary dia zany mampitoditodika anay zany ko no erikerehanay fa very zay Jesosy very avoty amin'ny rahanao zay avoty amin'ny rahanao zay Jesosy fa very mangataka aminao zay fanahy Masina midina ao anatin'ny fonay midira mihitsy ny ao ianao hanova ny fovatonay ho lasa fonofo dia ianao no anjaka ao ary ianao fanahy Masina hitoetra betsaka ao hanory lalana anay hampatsiaro anay izay lalana tokony ho alehanay hampianatra anay ihany koa dia ataovy mpanomponao zay Jesosy fa mivokatry ny fanahany dia efa voalazanao teo hoe fitiavana fahonona teny faharetana zany rehetrarehetra zany Jesosy zany ny katsahana ety amin'izao tontolo zao ka raha mba mety ianao Jesosy raha mba mety ianao Jesosy ka mindra fo aminay dia hiteny aminay hoe tsy olombelona ny aka ho tofo mandrakizay fa noho ny amin'ny anarako dia hononiko ny fahatezerako ary mba hiderana dia manindry fony aminao tsy amingorako anao ny amin'izao sisa izao aza manota intsony dia faly zay Jesosy tahaka ny tavita mpanao salamo manao hoe sambatra ny olona izay mavoela ny elony sy hoasarina amin'ny fahotana sambatra ny olona izay tsy sahy Jehova eloko ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Mino an'Andriamanitra raha izy tompanao ny lanitra sy ny tany ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokony atolotsika izay torotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny
mijaka raha napaka potibolana nombona tamin'ny azo fijalena maty kanalelo nidiny tany amin'ny fiainatsika sangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo katrao any an-danitra petraka eo ankavanan'Andriamanitra raisotoa avy aminy vininy tsara mivelona sy ny mamy mety faray masina fiangonana masina izao tontolo izao fiombonan'ny olona masina famelan-keloka fitsanganany tena mafy ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ny hira 970 atolotro anao ny tena kory raiky fa ianao ny tena loharano-tsoa izao tontolo izao manitona ny saiko hiataka aminao babiny tokoa. Ary ny fanahy masina. Amen. Vonina trany eo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompo maro, eniky ny vonina ny tany rehetra. Amen. Dia mahazo toerana. Dia faly miravantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao lahady andro tsara mahafinaritra be izao. Dia indreto indray ny manana aniversera miisa 1 menadamianaka ary zareo reto vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Andriamatoa sy Ramatoa isany Razafitsalama sy narovana mamiratra tamin'ny 2 mars andriana tenaina fanambina-tsoa fanantenana 20 taona tamin'ny 15 février mangataka hira Jesosy apetrako aminao izy. Dia raha Tompo Arsoanaivo Roland 26 février Farasoa Jocelyne 24 février Rakotomalala Ainakantotina 2 mars mangataka fahendrena sy fahaizana izy. Ranarivelo Mialtina Rakotondramanana Fitahintsoro taona tamin'ny 23 février Rakotondramanana Ambinitsoa 17 taona tamin'ny 4 février Rabetsialonina Niaina Rahalala Faniry Razana Malala Albertine Rakotomanana Zarasoa Ramaro Miaja Tatelonirina Zina 26 février izy koa dia mangataka fahendrena sy fahaizana. Raharsoa Jean Michel mangataka fahasalamana. Ramarson Miangolana Soavina any Allemagne hono izy. Rakotondramanana Fitahintssoa Randrianirintsoana Joropity tamin'ny 25 février Rafalalahindrianiaina Bruno sy Ramiara John Marie-Louise 17 taona mariazy. Rakotoary Somatisy tamin'ny 20 février Rasolohery Mitiantsoa Victoria 26 février dia mangataka mba ho tafita amin'ny fianarana. Razakamanana